faly miarahaba atsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny Watawadagasi ny tenako androany isika de nderezeresaka indray ny famtinam-baovao toy ny mazatratrandry ka hofitintsika amin'izany ny mahakasika ny reto teboka manaraka ireto. Distrika telo no mitana laharana voalohany amin'ny asa ratsy. Any Fianarantsoa ahitana fiotsahana ny lalana noho ny rotsakorana. Akony Rivodoza Alvaro Hatrandry mihena ny heriny ary 2.7 ny traboinana findratoerana any Morombe. Horesahana amintsikety ihany koa tomba ny toetry ny andro tamin'ity androandroany 3 janoary ity. RN7 hanomboka ny asa fanarenana ny famovizana. Familoan'izay dia azadiny manao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba afahana mandravina ny hevitra rehetrarehetra hanaovantsika vidéo manaraka eo. Azadiny ihany koa milike ny vidéontsika ary azadiny toraka izany hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana misy eto Watawadagasi. Toy izao ny fanaovana azy tsy ampendely isika fa vetrany tonga de vavany dawary. Tomba ny toetrin'andro tamin'ity androandroany 3 janoary ity. Ny maraina hanorana tandrifin-drahana mety arankotraka any Vatovavy Fitovinany atsimo antsinanana ary ny ilany antsinanana ny Matsiatra Ambony sy ny Horombe ary ihany koa ny Morotsiraka Sofia Siboeny ary Tolagnaro. Handrahona na handrahona mitsitokotoko any Ankafa. Ny tolakandro hanorana tandrifin-drahana mitsitokotoko Andiana, Sava, Sofia, Boeny, Amorony Mania, Matsiatra Ambony, i Horombe, Anosy, Vatovavy Fitovinany, atsimo antsinanana Menabe, ny atintaniny faritra Androy sy atsimo andrefana. Handrahona mety arahana orana tandrifin-drahana vitsivitsy any Analanjorofo, Antsinanana, Aloatra Mangoro, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Bongolava, Betsiboka ary ny atitaniny Melaky. Handrahona mahalana ihany koa any amin'ny Morotsiraka andrefana sy atsimo andrefana Nosy. Mbola ao anatin'ny toetrin'ny andro ihany mahakasika ny Rivodona Alvaro tafiakatra any amin'ny ray sy efajato ny olona findratoerana any amin'ny distrikan'ny Morombe faritra atsimo andrefana vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Alvaro raha nitatitra farany navoaka ny BNJRC tamin'ny 2 janoary tamin'ny ray ora sasany tolakandro. Avy amin'ny fianakaviana 7 izy ireo ary mitsinjara amin'ny toerana miisa 9 fandraisana vonjimaika ireo traboina. Tsy misy ny olana moy ny ainy na naratra na koa tsy hitapopoka raha nitatitra navoaka ny BNJRC hatrany. Mbola tondraka kosa ny rano ao an-tapitananan'ny Morombe. Fantatra fa nivoaka ny ranomasina tamin'ny 2 janoary 4 alina tao amin'ny tapany atsimo distrikany Mananjary ilay Rivodoza Alvaro miha mahazo hery izy amin'izao favoahana ny ranomasina izao. Fa avokoa ny filazana loza ho an'ny distrika naharay izany. Hiverina volinandro fahavaratra indray isika eto Madagasikara manomboka amin'ny androandroany. Manasantsika rehetra hatrany RN7 iny nanaingany alina talata i fola larobia teo ny fiarambe mitatitra ny pont modulaire ho an'ny Fianarantsoa. Nanatrika ny fampidirana ireo élément pont modulaire teny larobia ny ministry ny asa vaventy colonel Andrianatrena Andriamihaja Liva sy ny secrétaire général Samsoly Emile Joseph. Tapaka ho an'ny fiara rehetra mantsy lalam-pirenena fafito eo amin'ny teboka halavirandalana PK 416 plus 300 mandalo ny fokotany Mahazengy ao amin'ny commune na Fianarantsoa renivohitra nanomboka no Maleriva. Vokatry ny orambe mikija noho ny fandalovan'ny Rivodoza Alvaro no nahatonga izany. Hanomboka avy hatrany ny asa fanarenana sy famerenana amin'ny laon'ny famovizana any an-toerana rehefa tonga ireo fitaovana ireo. Mbola ny Fianarantsoa hatrany noho ny fiotsahan'ny lalana ao amin'ny PK izay voalaza io dia misy ny fahatapahan-dalana mampitohy ny Fianarantsoa mandeha makany atsimo ho an'ny fiara vaventy. Ny fiara madinika sy ny mandeha tongotra ihany no afaka mivezivezy fa mila mitandrina hatrany. Efa misy ny polisy manatanteraka ny famovizana any an-toerana. Mahakasika ny vaovao malaza ihany dia eo amin'ny resaka an'ity Kise Star izay nalaza tato anatin'ny volana vitsivitsy tato izany hoe fitadiavam-bola ho an'ireo malagasy izay tsy te hisasatra firy fa dia mampidibola kely de milalalao de mahazo vola ohatry ny olona manao loka reny ihany. Ka maro moa ireo malagasy izay voafitaka tamin'izany Kise Star izany ka noho izany fadisoa ampanantenana nahazo izy ireo izany amin'ny afitsoko ny fisolokina amin'ny fomba moderna itony dia iny fa nametraka fitoriana ireo rehetra izay lasibra tamin'izany. Ka noho izany dia tonga tena fitsarana ambaratonga voalohany teny Anosy ireo lasibra tamin'ny Kise Star nametraka fitoriana tamin'ny androany alarobia 3 janoary manodidina ny 50,000 isa eo izy ireo eraky ny Madagasikara no very vola. Arak'izany ara dia mangataka ny hanaovana fanadihadiana momba n'ilay teratany malagasy izay nilaza ho solontenan'ny plateforme ity izy ireo. Ka dia andrasantsika ara ny tohiny izay fitoriana izy ireo izay fa io moa zany araky nefa natsipiko ihany tany am-piandohana tamin'ny vidéo izay efa nalefako teto dia aleo ihany mitady vola amin'izay zavatra hitanao tena hoe sûr fa tsy matimatiny itony resaka fitadiavam-bola izay mampidibola izay tsy fantatra ny lohany sy ny vodiny ity fa dia varimbarina kely amin'ilay nahasazy tombony kely de iny fa nijoboka daholo ny rehetra tsy vitany efa nijoboka ihany tary amin'ny Antares sy ny tariny ireo macropoline moa fa tsy tenenina tsony dia izo andray ny malagasy izay mbola lina amin'izany resaka fitadiavam-bola mora izany voafitaka ny Kise Star indray. Ka hoy izay avy ety Watawadagasi hoe melomelo hatrandry fa ny ratsy dia tsy kely lalana ary ny fomba fisolokina amin'izao fotoana izao dia efa miha mahazo vahana ary miha moderna hatrandry. Izay sy zay ara tomboko lasy tomboko vavy hamaranako an'ity vidéo antsika ity. Manasantsika hatrany hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravina ny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasantsika ihany koa ilike ny vidéo antsika ary manasantsika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana misy eto Watawadagasi. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa.
agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy miôva vo maika me mitô sasany anao tsiny falovy aminao zao tsiary fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty fôko mbaleva atolotro anao kaza miagnatsy zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kaza tao adala zaho tsy agny Aza miagnatsy